Pasteur Monique Soanambin, FMA, fille de Marie auxiliatrice. Dia faly miarabantsika rehetra tafahoana somatsara indray eto amin'ity vidéo ity. Tantara fohy, tantara nitranga teo amin'ny nosy anankiray, fahiny ela be no ifampizarantsika. Niara-nonona tao amin'ny nosy kely anankiray hono, ireo fihetseham-po sy ireo soatoavina sasany teo amin'ny olombelona. Dia nisy tamin'ireo fihetseham-po ireo anankiray nahay namantatra ny toetrandro, ka indray hariva dia natsoy ny mponina rehetra tamin'io nosy io, nilazany vaovao fa hoe ho safotry ny rano ny nosy ka ilaina ny fialana eo amin'io nosy io arak'izay aingana indrindra. Dia samy mikoropaka ary ny rehetra. Ny fitiavana no tapa-kevitra hijery izay ho farany eo. Nia safotra ihany ny nosy ka tapa-kevitra ny andao io nosy io ihany koa ny fitiavana. Dia ny arena no nandalo azy voalohany. Niangaviny ny arena mba hitondra azy, saingy nandany arena nanao tamin'ny hoe azafady ry fitiavana fa feno volamena sy volafotsy ary vatso isan-karazany ny lakakeliko ka tsy afaka mitondra anao intsony. Dia nandalo taorian'izay niavonavona. Rehefa niangaviny ny fitiavana hitondra azy niavonavona dia nanda teny taminy hoe azafady fa tonga lafatra loatra ny lakakeliko sy izao, ka sao dia animba na ny lakakeliko na izao ianao ka aleo ihany tsy hitondra anao aho. Tao arian'ny avonavona dia nandalo ny alahelo. Nantenay ny fitiavana fa naiky hitondra azy ny alahelo, saingy nanda ihany koa nanao taminy hoe azafady ry fitiavana fa vontona alahelo loatra ny foko ka iriko ny andeha irery mba ho rery ato anatin'ity lakakeliko ity. Niakatra ihany ny rano ka kely sisa tsy ho safotry ny rano ilay nosy. Vao tazany ny fitiavana lavitra ny mirandava dia kopakopahiny tanana no sady niantsoantso izy hoe mirandava miangavy anao aho mba hitondra ahy. Saingy variana loatra ny gokany hafaliany i mirandava ka tsy nandre akory niantsoantso ny fitiavana, dia lasa izy nidify. Tampoka teo injay nisy feo ren'ny fitiavana niantso azy hoe fitiavanao faingana midira ato amin'ny lakakeliko fa anavitra anao aho. Dia niakatra i fitiavana ka faly ery ary dia tena nisaotisaotra nankasitraka ilay antitra nitondra azy. Adino amina ny tany nianarany io antitra nitondra azy io. Rehefa tonga ery apita teo amin'ny tany maina dia hitany avy hatrany ny fahaizana, ka tonga dia faly izy miaraka fahaizana no hita tara hoe iza nanavitra azy. Variana teo izy ka tsy hitany fa ilay nanavitra azy lasa nidify tsy hitany intsony. Ka teo izy voataitra nanontany ny fahaizana hoe iza ilay nanavitra azy. Dia namaly ny fahaizana hoe ino no fotoana ry fitiavana. Gaga i fitiavana nandre fa ny fotoana no nanavitra azy, dia no azavain'ny fahaizana fa hoe ny fotoana irery ihany no mahatsapa sy mahafantatra ny alehibiazany izany hoe fitiavana izany. Mifarana eto ny tantara ho tohizantsika amin'ny fandiniana kely. Ny lesona dia efa nolazain'ny fahaizana tamin'ny fitiavana teo hoe mila fotoana vao mahafantana ny alehibean'izany fitiavana izany eo amin'ny fiainantsika. Jereo ny zaza voateraka fa mila fotoana izy vao tena afaka mity tanteraka ireo ray aman-dreny amin'ny fitiavana tsy misy takalony ary ohatray hatrany hatrany. Ka ho antsika rehetra ary raha mihevitra sy manantena n'izany hoe fitiavana avy amin'ny hafa izany dia tsy maintsy manana n'izay faharetana izay hoe mila fotoana ny hafa mahatsapa n'izay fitiavana omena izay, ary mila fotoana ihany koa isika vao afaka mitia ny hafa. Dia miraro soa ary samy hiezaka amin'izay fitiavana izay, hiezaka hitia ny hafa fa hiezaka ihany koa handray ny fitiavany hafa. Miraro soa antsika rehetra.